Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny toerana anjara lasolo. Ny zavatra ataontsika androany dia détente sy relaxation. Zay zany tena hoe votoatin'ny dia nangana fiarahamonina mahafinaritra isika ary amorona ny atao hoe bonheur sy joie de vivre. Eto androana zany dia mirary fety sambatra ho antsika tsirairay avy, mirary fafinaretana ihany koa, mirary fifaliana. Dia misy an'izany nofokena mitapihavanana zany. Akoho dia misy ondra eo hitazomantsika ny fihavanana, hitazomantsika ny fifankatiavana, hitazomantsika ihany koa ny ahoana moa zany anokafantsika ny relation. Teniko foana moa hoe rehefa tsy faly tsikelikely ianao dia malahelo tsikelikely, rehefa tsy salama tsikelikely dia marary tsikelikely, rehefa tsy sambatra sy miadana tsikelikely dia mijaly tsikelikely. Dia ny ataontsika androany zany nanao investissement kely isika ho an'ny fahasalamana, ho an'ny saina, ho an'ny vatana rehetrarehetra mihitsy. Fa amin'ny mahakoatra ny tenako moa mpitarika ahy dia misy toe-tsaina kely mba tiako hifampizarana amintsika mianakavy. Fototra fito mitapihavanana. Voalohany dia aza miavinavina, faharoa famevoninahitra, fahatelo tsy diteny, fahaefatra fampatoky, fahadimy tsy misorona, ny fahaenina mahay makasitraka ary ny fafito farany dia zao fiarahantsika amin'ny faly zao. Ny zavatra afaka hiantsonareo anazy zany arak'izay hoe amin'ny mahakoatra anazy mpampianatra mandia, ny spécialitéako rehefa ilay misy mariage na fety reny dia manangana chorégraphie, manao animation, organisateur na fety de A à Z mihitsy ny tenako, pikabary am-panambadiana ary indrindra ihany koa mpanao animation izay ho ataontsika rehefa avy eo. Dia rehefa misy fety ataonareo zany ny rinany dia aza miafahafana misalasala manatona anahy aty amiko ny adresy raha ohatra ka mila an'izay ianareo. Lafatra ny fiantsonana na ikoa tsy lafatra na MC lafatra mety daholo. Misaorana be dia be amin'ny fandavantena satrinay moa izy fety foana isam-bolana. Ny ankizy efa tsy matoro mihitsy manisa hoe firy andro sisa. Nanao tsipaipaika zany izahay mba hanomana fanomezana kely dia kely fomanotra meno azy. Zavatra hoe mandalo famitoetra misy akarovanareo tsara hoe reto ny kompania tao Analakely. Fa misy ny maman mami nanampy be anay mihitsy dia nahazo ny goavana be iny izay. Dia mbola sorana foana mami onera be ny lany.